mianatra eo tongotrao. Fa miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandarana izay tolotra eto. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka sika. Ianay tsara indrisan-danitro mbola vempisaoranao izay ny amin'ny tombom-potoana izay mbola omenao anay io. Mangataka aminao manokana izahay amin'ity anio ity dia ny mba nahavaozanao anay hatrany. Ny tsy fahamendrehana izay mbola mitoetra ao anatinay ny tompo esory ka aoka ny fanahinao no hiasa ka ampahiratra ny masonay sy ampatanjaka ny sainay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny fanazavan'i Jesosy ny fanoharana. Vitan'i Jesosy ny fitantarana an'ilay fanoharana saingy tsy nomena avy hatrany ny fanazavana momba an'izany. Amin'ilay marika toko 4 ny manomboka ny diny voalohany. Voalaza ihany koa fa teo imaso ny voaka betsaka ny tenenan'i Jesosy azy. Tao aorian'izany anefa vao nanazava ny hevitry ny fanoharana tamin'ny olona vitsy kokoa Jesosy. Manazava n'ilay fanoharana Jesosy ka resahany amin'izany ireo zavatra ivelan'ny tantara izay asehon'ireo tsy mpirin-javatra ao anatin'ilay tantara. Asehon'izany fanazavana izany fa io tantara io dia tsy inona fa kisarisary mifandraika amin'ny zava-misy. Nefa tsy voatery manondro ny tsipirian'ny rehetra ao amin'ny tantara izany. Baran'i Jesosy fa ny voa dia ny teny ary ny tenin'Andriamanitra ny tondroan'izany indrindra izay torian'i Jesosy. Koa ariozy izy ny fahalotoana sy ny lolo-po rehetra ary keo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo hoy Jakoba 1:1 hatramin'ny 1:20. Karazana mpiaino samihafa no asehan'ireo tany samihafa namafazana ny voa. Mandray teny ny rehetra ao amin'ny fanazavan'i Jesosy izany hoe samy namafazana voa ireo tany rehetra ireo. Samihafa kosa nefa ny nandraisan'izy ireo an'izany. Mafy ny tany teny amoron-dalana ary nohan'ny vorona ireo vonavavy. Ampifandraisan'i Jesosy amin'ny Satana izay manaisotra ny fahamarinana izany. Marivo ny tany eo ambonin'ny vatolampy ary ampifandraisan'i Jesosy amin'ny olona zara raha manana fanoloran-teny izany izay tsy mahatakatra ny sandany mahampianatra. Nangejany vonafafy teo amin'ny tany izay naniriany tsilo. Zavain'i Jesosy ihany koa fa maneho ny fiahiahiana momba ny fiainana sy ny harena izay manakana ny fanirian-teny izany. Ny tany tsara kosa dia maneho an'ireo izay mandray ny teny ary mandray izany mba hitombohan'izany sy avokarany be. Ny tany eo amin'ny ambony vatolampy sy ny tany feno tsilo no ibahan'ny fanazavana lavalava kokoa. Nanonjy toe-javatra roa mifanohitra Jesosy rehefa nanazava mikasika an'ireo mpiaino tahaka ny tany ambony vatolampy. Nandray ny teny tamin'ny mpifaliana izy ireo saingy fotoana voafetra ihany no ny toerany ho mpianatra. Lavo izy rehefa tonga ny fanenjehana mifanohitra amin'izany indray ireo mpiaino eo amin'ny tany feno tsilo. Tsy lavo noho ny fotoan-tsarotra izy ireo. Indrindra mandrakariva ny teny fikasahan'Andriamanitra ary indrindra ny ahafahany miara-manjaka amin'ny tompo-mpamonjy azy. Momba ny zavatra azony izao tontolo izao atolotra azy no hifatohana ny fisainany sy ny fiahiahiany rehetra. Irina dia mba ho tahaka an'izany tokoa anie isika ka ny tenin'Andriamanitra hitoetra ao amintsika ary hitsimoka tokoa araka ny tokony ho izy. Amen. Vavaka isika. Ianay tsara indrisan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay mampianatra sy mampahatsiaro mandrakariva ny amin'ireo teninao izay afafy ety aminay manjary ahadiso hevitra anay tokoa ny tsy fahafantaranay ny dikan'izany kanefa ny fahafantaranay azy anie hahatonga anay andray fanapa-kevitra hampitoetra ny teninao ao amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy. Amen.